Dia faly miarahaba antsika rehetra indray manaraka izao fampianarana izao zay itombotsika amin'ny fahalalana any Kristy. Teny afatra napetraka Petera moa zany ary fantatsika ny hoe fa mitomboa amin'ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy. Ary ilaina ny ahafantarantsika izany satria fitombon'ny fahalalantsika any Kristy dia manatsara hatrany teo ny fiarahantsika miaina aminy, fiarahantsika mifanerasera aminy, ary mahasoantsika zany mifakazara amintsotoa hoy ny voalaza. Ary noho zany dia iara-mandinika tandindon'ny Kristy amin'ny testamenta taloha indray sika, ary izany tandindona izany mandraisatsika fahalalana vaovao any Kristy mba hitombotsika amin'ny fifandraisana tsaratsara kokoa amin'ny hatrany araka ny fahalalantsika zany tandindona ao amin'ny testamenta taloha izany. Zany dia ivavaka aloha sika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampianatra atsika sy hanoro atsika ny lalana zay azo atsika mitahizy izany ao anatin'ny fotsika ao. Ivavaka isika. Misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zay raha eo noho ny famoramponao. Raha afaka indray zahay amin'ity fotoana ity iaraka mandinika ny teninao, iaraka mamaky ny teninao, iaraka miaino ny teninao, mba hitombonay amin'ny fahalalana tsaranao Jesosy Tompo, ary ny fahalalana tsaranao dia hatonga ny firaisantsika ho tsaratsara kokoa hatrany, ary indrindra hitombo ny fitiavanay anao noho ny fahafantaranay anao bebe kokoa. Amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Teo amin'ny fotoana zay niarahana ny sakafo riavana tamin'ny toerana anankiray, dia nisy olona maromaro avy amin'ny foko maromaro eto Madagasikara no niaraka ny sakafo. Ary isan'izay ny sakafo niaraka tamindreo olona reo aho, dia norosona sakafo anankiray mitovy zahay. Dia nanontaniako ny mpiaraka amin'ny sakafo, dia zao no nanontaniako, inona no anaran'ity zavatra omenantsika ity? Dia hoy le anankiray hoe mahogo. Mahogo ny anarany. Dia hoy anankiray, tsy mahogo fa any aminay io atao hoe balahazo. Ary any aminay kosa za dia hoe mangahazo. Ary any aminareo mba inona? Manioka. Ary any aminareo inona? Kaja. Dia hoy hoe hono aly retsy. Izany no anaranay antsotsika azy, fa izy ty eto io sakafotsika ny io e. Ary miara-mihinana an'io daholo sika, na mahogo ilazana ho azy, na manioka ilazana ho azy, na balahazo ilazana ho azy. Fa ny zava-dehibe dia zao sakafo mahavelona tsika izy io. Ka dia samy mihinana isika. Ka na iteny hoe balahazo ianao, iteny hoe mahogo anao, tsy mampaninona anazy zany. Fa ny zava-dehibe dia zao mihinana izany sakafo izany isika. Riavana, mampalahelo ankehitriny fa mampisaraka ny olona ny fanonona ny anaran'i Jesosy. Sasany tezitra raha mandre zany hoe Jesosy zany, sasany tsy faly raha mandre ny hoe Jesoa, sasany tsy faly raha mandre hoe Jezo. Riavana, Immanuela koa ne mbola anarany tio e. Kristy mbola anarany tio, zanak'ondry ny Pasika mbola anarany tio, ka izay hanonona anazy aoka rehetra atao zava-dehibe zany e. Ary aoka tsy atao ampiady zany, fa ny tokony ataontsika dia zao sakafo ho antsika Kristy, hanina ho antsika Kristy, ivelona amin'ny Kristy isika. Izany no zava-dehibe. Tsy aritra ihany ahy, fa ijery kely ny amin'ny io Jesosy na Jesoa na Zezo na Yezo na Kristy na Immanuela, io ao amin'ny testamenta taloha sika. Ary anio sika dia ijery ny tantarany vaty fisaka roa zay tandindon'ny Kristy ao amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko fa 2:5 no ahitantsika fa ny lalàna zay nomen'Andriamanitra dia nisoratany tamin'ny vaty fisaka roa. Tsy vaty fisaka tokana nanoratana ny lalàna, fa vaty fisaka roa. Inona reny nahatonga azy vaty fisaka roa? Ny lalàna rehefa tonga teto ambonin'ny tany Jesosy dia izao no lazainy. Rehefa nanontaniana izy, inona ny didy lehibe ao amin'ny lalàna? Dia izy ihany no niteny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ny fananao rehetra. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny vaty fisaka roa ary dia milaza zavatra tokana ihany. Didy tokana ihany dia didin'Andriamanitra izany, nefa ireo didin'Andriamanitra ireo dia milaza fifandraisana amin'Andriamanitra sy fifandraisana amin'ny olombelona. Milaza zavatra lehibe anankiroa zany ny vaty fisaka roa. Didin'Andriamanitra tokana
nefa zava-dehibe roa no ambarany ka vaty fisaka roa izy. Jesosy Kristy Tompo dia tokana ihany izy tenin'Andriamanitra tonga nofo, ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Voalaza ny soratra masina ny hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tokana izany. Kanefa ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, nanjary sady olombelona izany no Andriamanitra, ary tsy hafa io fa Jesosy Tompo. Jesosy dia tena olombelona, nefa tena Andriamanitra ihany koa. Tena olombelona izy satria nateraka olombelona, zanaky taranaky ny vehivavy, nefa tena Andriamanitra ihany koa izy satria ny fanahy masina ho tonga aminao, ary ny herin'ny avon'indra analoka anao ho ny anjely tamin'ny Maria. Ary noho izany ny vato anankiroa zay milaza didin'Andriamanitra tokana dia entina manambara sahady lay teny tonga nofo dia Jesosy Kristy Tompo, sady tena olombelona izy no tena Andriamanitra izy. Ka ny fitiavany an'Andriamanitra dia nahatonga azy anaiky ny faty teo ambony hazo fijaliana noho ny fitiavany ny olombelona. Vaty fisaka roa entina manambara ny maha Andriamanitra an Jesosy sy ny tena maha olombelona azy, ary entina manambara ihany koa ny didy tiavany Jehovah Andriamanitra ao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Reo vaty fisaka roa ireo ary amin'ny maha izy azy dia tandindo ny maha Andriamanitra tokana an Jesosy, kanefa Andriamanitra tonga nofo kanonina tamintsika. Tsy manova velively ny maha Jesosy an Jesosy ny nahatonga nofo azy, ary tsy manova velively ny maha Andriamanitra azy ny nahatonga nofo azy. Tahaka n'ireo vato anankiroa, iray reo na dia anankiroa aza. Izaho sy ny ray de iray ihany ho Jesosy Tompo. Ary lay Jesosy Kristy Tompo teraka dia nambara hoe ny anarany atao hoe Immanuela, zany hoe raha dika Andriamanitra eto amintsika. Fa ny zavatra anankiray koa hitantsika amin'ireo vato fisaka roa ireo ao amin'ny toko 2:30, ny zavatra nitranga dia izao amin'ny Exodosy. Hoy ny voasoratra eo: ary raha nanakaiky ny tobo misesy dia nahita ny ombilahy kely sy ny dihy, ary ny rehitra ny fahatezerany misesy dia natontany ny vato fisaka teny an-tanany ka nivakivakiana teo ambodiny tendrombohitra. Vato fisaka ny vakivakiana noho ny fahatezerana nanatrika fahotana. Izany no hitantsika. Tsy ho nopotehina le vato fisaka, reo vato fisaka roa ireo, tsy ho nopotipotehiny misesy ireo raha tsy nanatrika ny fahotany zanak'Israely izy. Fa rehefa nanatrika le fahotana kosa ilay misesy nitondra ny vato fisaka, dia nopotehiny ny vato fisaka, nopotipotehina ny vato fisaka. Ry havana, ny Isaia 4:15 raha manambarany am Jesosy dia nilaza hoe notorotoroina noho ny fahotantsika izy. Ny fahotan'ny zanak'olombelona zay nanatrika an'Andriamanitra dia nahatonga an Jesosy ho notorotoroina, voalefina no fahotantsika izy, nitorotoroina no ny helitsika izy. Voalaza hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika, kantsika kosa nanao azo no kapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisontsika sy nitorotoroina noho ny helitsika. Ny fampijaliana nazo tsika fihavanana namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy ny fanasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy sika rehetra, ary nataon'Andriamanitra niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. Reo vato fisaka notorotoroina ary havana, reo lalàna notorotoroina dia tsy afakory fa tandindon Jesosy Kristy Tompo. Lay Jesosy Kristy Tompo zay notorotoroina teo amin'ny hazo fijaliana tokoa, tsy nananana antra mihitsy, no kapohina, no ratraina, no lefonina, no esoina, no rorana. Izany natao taminy. Ary na dia mba niantsoantso ihany azy izy hoe Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao, dia tsy maintsy notorotoroina lay zanak'Andriamanitra mba hamotehana ihany koa ny fahotantsika. Fa raha tsy nitorotoroina teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia mbola nanan-kery tamintsika ihany ny fahotana. Fa rehefa nitorotoroina noho ny fahotantsika izy, ny otatsy hianan-kery aminareo, hoy ny voasoratra
fa tsy ambany lalàna intsony ianareo fa ambany ny fahasoavana, de ny fahasoavana zay novidiny Kristy tamin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny hafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Tokony ho tsaronao zany fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, hanamotra mitsanana ny fahotana tao amin'ny fiainanao, hanamotra mitsahana ny fahotana zay nangejanao, hamotehana ny herin'ny fahotana tao aminao, de fa nomotra mitsanana ny nofony Kristy. Mba fantatrao ve ny asaribidiny zany? Raha misy lalakafa azona nanamotsamotsana ny fahotanao, dia tsy nisy mihitsy ny hazo fijaliana, fa satria tsy misy lalakafa azona mamonjy anao, azona mamela heloka anao, afa-tsy ny fanamotsa mitsanana ny nofony zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana, ka narotsaka ny rany mba ho fampihavanana anao amin'Andriamanitra. De nanaiky izany ilay tsy manatsiny, nanaiky izany ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo, nanatanteraka zay nataony vatony lalàna, no potipotehina hanorotoro ny fahotana, de ny mbola kely volamena fa izay. Mbola misy ve sampy eo amin'ny fiainanao? Nahoana tsy ekenao ho torotoroina noho ny zanak'Andriamanitra ny tontorona tamin'ny hazo fijaliana zany? Fa izany fahafatesan'ny tompo tamin'ny hazo fijaliana zany no mitondra famelan-keloka ho anao, fa ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no ilay ranony fanekena vaovao arotsaka ny maro famelan-keloka. Mba fantatrao ve zany? Aza mitady famelan-keloka ivelan'ny rano Kristy, fa tsy ahita ianao na hoaiza na hoaiza. Satria raha mety ahita famelan-keloka ianao no ny vola be alohanao any am-piangonana, tsy ratsy akory ny mandoa vola any am-piangonana no amin'ny asan'Andriamanitra, fa tsy zany akory no amelana ny heloka ao, tsy zany akory, fa ny rano Kristy sy ny tena ny torotorona teo amin'ny hazo fijaliana no nitondrany ny fahotanao, ary nataon'Andriamanitra niatra teo aminy zany. Fa raha ny vola no azahoany vola alohanao any am-piangonana ohatra no antenanao famelan-keloka, de tsy fantatrao ilay vato fisaka ny torotoroina dia Kristy nombohana tamin'ny hazo fijaliana mba ho famelan-keloka ho anao ny fisoloany voinanao. Ny ray koa nefa ireo vato fisaka ireo de mahafaly fa ao amin'ny Exodosy 4:30 dia natsangana indray ireo vato fisaka roa ireo, satria nanao vato fisaka vaovao indray, nanao vato fisaka vaovao indray Andriamanitra, nanoratana vaovao indray ny lalàna ho entina ho an'ny zanak'Israely. Mahafaly ry havana, fa na de nitorotoroina teo amin'ny hazo fijaliana aza Kristy, na de nororan'ny olona teo azy izy, na de nifinosina mihitsy azy izy satria matika tapitra ny ainy tamin'ny andro fahatelo, de nitsangana tamin'ny maty Kristy. Reo vato fisaka ny torotoroina noho ny fahotany zanak'Israely, rehefa namindra fo Andriamanitra de nanao vato fisaka roa vaovao indray izy, ary natao inona reo? Natsangana ho hitan'ny olona. Ho hitan'ny olona indray hoentina ho any amin'le tobona ny feno mpanota teo, hoentina ho any reo vato fisaka roa nitsangana tamin'ny maty. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Lay nitotorona teo amin'ny hazo fijaliana, ka raha tonga tao ampasana, ny olona ijery lamba paty sisa no hita teo, fa ilay Kristy efa nitsangana tamin'ny maty, de hoy ny anjely hoe nahoana no ato amin'ny maty ny tediavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nylazainy. Avika jereo fa teo ny nandriny, ngamba mbola azo atao ihany jereo, reto le potipotiky le vato teo aloha, fa hoy misesy hoe reto ny vaovao efa nomen'Andriamanitra. Ny Jesosy nao ry kristianina, de Jesosy nitsangana tamin'ny maty, maty ny solovoinanao izy, nefa nitsangana tamin'ny maty izy mba ho fanamarinana anao, ary zany ny fifalintsika. Ny Jesosy nao zay arahinao, de Jesosy nitsangana tamin'ny maty, Jesosy tsy eo ampasana intsony, de Jesosy lay nitorotorona intsony, azo fijaliana efa tsy eo intsony izy, efa nitsangana tamin'ny maty izy, tsy ato izy fa efa nitsangana. Ary ianao kristianina, de izao ny voalaza ny soratra masina ny amin'izany: voaombo niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho, ny nofoko de nomboana teo, ary tsy zaho intsony no velona fa efa nitsangana tamin'ny maty aho. Raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, olona nivoaka tao ampasana izy, olona tsy mijanona intsony, tsy mifatotra lambapaty intsony izy. Izany natao hoe kristianina niarana tsangana tamin'ny Kristy. Isan'izany ve ianao? Sa mbola isan'izay potipotiky ny ota ianao? Sa mbola isan'izay nitorotoroina noho ny fahotana ianao? Sa mbola isan'izay tena hitsakitsahan Satana ao ambany fahefana ianao? Fa tsy mbola nitsangana tamin'ny maty, araka ny voalazan'ny Paoly hoe niarana tsangana tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Enganie, ka tsy isan'ireo mbola potipotika sy torotoro ny fahotana ianao, fa isan'izay efa niarana tsangana tamin'ny Kristy. Ary raha ohatra ka tsy mbola niarana tsangana ianao, anio
mivoa ho apasany aza mijanonao tsony fa efa nitsangana ho anao Kristy. Aza mety ho andevony io taintsony fa raiso lay Kristy nitsangana tamin'ny maty, ampandrosoy ao antokantranonao izy, ampandrosoy ao amponao izy, ampidiro ao aminao izy, fa anjary hitsangana amin'ny maty ny fahafatesam-panahy ny fiainanao, ary de hifaly ianao miaraka amin'ilay nitsangana tamin'ny maty. Ary ny fahaefatra farany, lay vaty fisaka natsangana tamin'ny maty de natao mpitaridalana ny zanak'Israely, fa natao tao anaty fiaran'ny fanekeny izy io, ary io no nitarika ny zanak'Israely, io no anjely nitarika ny zanak'Israely teo aloha, karaha namakivaky ny Jordan ny zanak'Israely, ny fiaran'ny fanekena nisy ny vaty fisaka namboarin'Andriamanitra fanondrony, ny elolana anazy de nisaraka ny renirano Jordan. Raha andravany mandanjery koa izy, de mbola io vaty fisaka io ihany, mbola io ihany koa nentina ny elolalana ny zanak'Israely. Ry havana, Jesosy Kristy tompony hitsangana tamin'ny maty dia kapiteny mpitarika anao amin'ny fiainanao, ka na ady inona mety atrenao, Jesosy kapitenay tsy maintsy mandresy. Am'izany rehetra zany io Paoly de mihoatra noho ny mpandresy zahay amin'ny alalan'ilay tianay, voageza manodidiny zay nefa tsy tero izy, enjehina potraka nefa tsy lavo, enjehina fa tsy mamoy fo. Izany ny olona miaraka amin'ny Jesosy tompo. Ary zany nahatonga ny mpamorokira hoe esambatra Jesosy miaraka aminao, ny lalanao lavo paorina. Ry havana malala, tsarovy ary, lay vaty fisaka roa de tandindony Jesosy Kristy tompo. Roa izy nefa tokana ihany. Jesosy dia olombelona nefa Andriamanitra ihany koa, ary zaso ny ray ho izy de iray ihany. Didy ray ihany no men'Andriamanitra nefa didy mizara roa. Didy milazany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mba hanjary fitiavana ny olombelona ihany koa. Fa tsy misy olona afaka tena ho tiany namany raha tsy ny fitiavana an'Andriamanitra no mameny ny fony. Fa mamitaka zay olona milaza tia namana nefa tsy tiany Jehova. Satria tiavany Jehova Andriamanitra ao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao, izany ny didy napetraky ny tompo. Reo vaty fisaka roa nipotehina noho ny fahotany zanak'Israely, de tandindony Jesosy ny torotorona tamin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika, ary tokony hitarika atsika ho tia ny tompo izany, fa ny fahafatesany tombony hazo fijaliana ihany nampihavanana atsika taminy. Vaty fisaka roa nipotehina nefa natsangana indray, Jesosy Kristy novonoina nefa nitsangana tamin'ny maty, ary aninona hitaridalana ny zanak'Israely handova ny fiainana mandrakizay, handova ny tany Kanana, hitaridalana anao nahatonga Jesosy ilaza hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Ny zanak'Israely teo tonga tany amin'ny tany Kanana de tsy maintsy nanaradia ny fiaran'ny vaty fisaka roa. Ny olona te handova fiainana mandrakizay de tsy maintsy miara mandeha amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary Jesosy no mitaridalana azy, naiza lehany, ary am'izany dia ny tenin'Andriamanitra no faniliny tony sy fanazavana ny lalany. Hoy izany tokoa ny fiainanao de handova ny fiainana mandrakizay ianao, ary ho tonga any amin'ny tany Kanana, efa tany nampanantenainao anao. De eo anilan'ny tompo lay nilaza hoe ho avy ahako handray anareo any amiko, ho azy rery ny voninahitra. Ivavaka isika. Misaotranao zay tompo noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Misaotranao zay noho ny teninao no menao anay androany. Ho tsaronay anie fa lay Jesosy nay dia nitorotoroina nefa nitsangana tamin'ny maty, hitaridalana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra ray malala. Amen.